Eny ary zavady miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy tonga soa eto amin'ity live spécial ity alatsany tomko ohatran'ny vanikoaka kely hitanareo angamba le lohateny izay nozaraiko teo androany atoandro hoe deal marady zany hoe fifanarahana zany deal zany synchronicité ohatrany hoe misy zavatra milahatra zany nareo zany synchronique zany ohatrany hoe zavatra milahatra tsara tena ohatrany hoe alahatra zany ty eto de aveo ty eto de ty eto dia ohatra misy automatisme hafahafa zany zay le synchronicité. Ary fahatelo hasard du calendrier ve point d'interrogation daholo zany reo zany hoe tsy manao affirmation gratuite fa misy zavatra zay scénario anankiroa amin'ny farany zay tiako hozaraina aminareo dia anjaranareo no mijuge azy hoe izy amireto no scénario probable na efa tena miatra fa tao an-tsaiko le izy dia za moa rehefa misy zavatra mandalo misaiko ohatran'ireny dia ho zao hoe aloha anaovana live eny ary misy teny matetika zay fanaoko foana teto amin'ny pejy ary mbola tazomiko foana io mialatsiny zavatra mangidikitika antendako hoe zaho dia hiezaka tsy mitompo teny fantatra akory fa hiezaka ny ho mémoire na dia court terme aza ny vahoaka malagasy zany hoe ampatsiaro azy ny zavatra zay misy fa tsy anao tandasa tsy tsaroana fa io mantsy no lalaovan'ny mpanao politika malagasy amitsika zany hoe ireo mpanao politika reo efa miteny hoe mpanao politika na ny mpitondra zany eo amin'ny régime mandidina ny régime na ny mpisehatra amin'ny lafin'ny politika ny opposition dia tsy tahotra tsy enatra dia miova langage tsy tahotra tsy enatra tsy mahamenatra azy zareo mihitsy miova langage ary non seulement tsy miova langage mbola maivana raha miova langage fotsiny fa tsy mahamenatra azy ny miova position anyme ohatra anankiray aminareo fotsiny député ny Betroka zay tena cas d'école mihitsy reny exemple typique fa be dia be izy reo zao mantsy nisy fikambanana nanao étude sy recherche mikasika ny atao hoe mémoire populaire zany hoe io vahoaka io zany misy délai ny fitadidiny zavatra tadidio zay ny mémoire populaire dia misy délai ohatra zany zao hoe ny resaka scandale mitranga na fait divers mitranga eo anivona firenena anankiray na dia bomba be toinina aza dia araky ny étude sy ny recherche sy ny sondage natao dia ny mémoire populaire amina scandale na fait divers tsy maharitra mihoatra ny 15 jours 15 jours ny durée ny mémoire populaire zany hoe le vahoaka zany ny amin'ny zavatra mitranga hanika tsy mahagaga izy miverina amin'izay zavatra nalohany andro rehefa aveo zay miray rehefa natao ny fanadiadiana any ivelany aty ivelany zany ny mémoire populaire amina fait divers na scandale dia 7 jours aty amin'ny tany tandrefana any amintsika 15 jours noho izany miainga avy amin'izay étude sy analyse zay dia za manokana zany dia mahita hoe mize amin'izay zavatra zay ny régime misy surtout amin'izao fotoana zao mize amin'ny resaka hoe scandale na fait divers na phénomène spectaculaire
ka mila norisiavana mila vokisana fait divers sy scandale sy zavatra wow be foana rehefa tapitra ny après 15 jours azonareo izy dia tsy maintsy mitady zavatra ambony ampanganiny indray mba ahafahana mimobiliser le vahoaka sy mitazona azy zany hoe tazomina amin'ny alalana fait divers ny olona mba ahafahana mahazo ny adhésion populaire stratégien'ny régime am'izao fotoana zao io ary gavena sy anaovana surcharge na information tsika nareo hoe tsy mahatsikaritra hoe androany nisy ale scandale tany am' Jovena le fanafiana nataon'le miaramila peu importe hoe mbola efa ratifié sa tsy ratifié even nomination en tant que garde du corps ministre de la justice ça pour moi c'est un détail futile andray matsy no andefasana ny curseur mba hanodonana ny opinion publique fa juste après niny de nisy indray le miaramila sa police tsy tadidiko tsony izy iny tam'le resaka téléphone zany hoe à répétition mihitsy fanahinina mihitsy reny zany hoe lasa habitué amina scandale tsika de lasa tsy mahataitra tsika tsony zany na koa vokisana an'le izy mihitsy donc azonareo am'izay ngambany hoe fa maninona am'izao fotoana zao no alefa makany rosia ny influenceur dia namaky tandroany maraina hoe fa io moa le hoe miezaka foana anao mamono afo hoe nareo moa aza le tia be resaka fa nareo tia polémique zavatra fa mbola voandiany voalohany iny fa araka ny hitako tamin'ny maraina teo dia nitondra fanazavana ry zareo rosianina hoe aza ny african initiative sy ny sisa ary mbola ho avy ny andiany manaraka ohatra hoe mpitsabo ohatra hoe mpandrara ohatra hoe misy le domaine satria après an'le feona nandeha hoe fanga ny influenceur no zava-dehibe fa aizany manam-pahaizany de nandeha ny débat namalibotana koa ny influenceur hoe fanga zay rehefa tsy nandalo fianarana firy de lazaina fa tsy ilaina fa roviny zay no ilaina de tamin'ny andro nilavana anay tamin'ny antolona de zao zay opaina sisisy de tonga ndray ny communication faharoa de ny hoe mbola ho avy ny vague manaraka dia hisy ihany koa ta voalohany de hoe vague na influenceur hafa fa avy eo tandroany de hoe hisy vague na mpianatra amina domaine hafa indray tant mieux fa ny fantany apetraka pourquoi tsy nandeha ny inverse maninona tsy ilay le oretoa tsy tena hoe manapaizana satria lasa ohatra hoe ifamendrofendro reto tsy tiako pourquoi tsy reo aloha nalefa pourquoi le choix stratégique hoe ny influenceur mandeha mialoha c'est pas du hasard et c'est pas anodin ozy ny vazaha fa votery tsy hoe votery tsy haiko na marina diso ny teniko zany hoe asina surcharge d'information zay le izy zay le stratégie sesefana information vaovao ndray zany mba hamonona l'information teo aloha de hoe mbola isy ane mpitsabo alefa mbola isy ane économiste mbola isy ane mpanao artiste mbola isy ane mpihira mbola isy ane je ne sais pas qui karina le olonomezanareo hoe tatandrazareo mety andefa zagazy nareo on n'est pas vraiment encore à l'abri de toute surprise hein fa ny fantaniko de zao ok mety efa prévu hoe handefa ny tena hoe mba tena fitiavana le malagasy le tanora malagasy dia hoe mbola ho avy reo andiany amin'ny domaine hafa mais pourquoi les influenceurs en priorité satria mbola veriko tsara fa ny fomba mainteniavana ny adhésion populaire de amin'ny alalana fait divers amin'ny alalana scandale de io zany no ataotsika hoe butin de guerre ny fitondrana am'izao fotoana zao io no fond de commerce dia tena raha matsikaritra nareo de ina ny zavatra mameno Facebook sy ny télévision fanambarana syndicat zao ary fikambanany tanora ary zay teraka very anana zay fikambanany teraka ihany zay zao c'est ça le domaine de pouvoir aujourd'hui on va vous inonder par des faits divers mba tsy hahatonga anao hifantoka any amin'ilay fond du problème zany hoe éparpillena zany ny
ny réflexion ny vahoaka déjà le vahoaka efa tsy manana analyse lalina amin'ny zava-misy fa izy zavatra le manaitra ny émotion le pathos ozy izy ny grec io pathos io mantsy io natao hoe émotion de hainareo tsara dikany atao hoe pathos mivadika pathologie donc ça devient une maladie donc zany any zany no hitondrahana an'ilay fandehana bon donc ko anareo zany te anao sensibilisation vahoaka dia natsika koa dia tsy maintsy obligé tsika voatery tsika mila nourrira ny réflexion ny vahoaka isan'andro areto miantso ireo manapana rehetra mbola averiko foana aza atao haingo trano ny fahaizanareo aza atao CV any amin'ny LinkedIn misy matsy ny teny hoe tsika tsy mandeha any amin'ny réseaux sociaux any fa any zareo bas peuple any ny masse populaire fa isika élite dia any amin'ny LinkedIn no mandeha satria ny réseaux sociaux professionnels ok fa amiko zany dia société élitiste dia entre ny élite any mifampivarotra CV hoe za zao fa l'éducation an'le vahoaka mba miala am'le tour d'ivoire anareo amin'ny LinkedIn lao ry zareo manampahaizana sy mana-influence fa ny vahoaka hoa de lazaiko aminareo tsara fa mandeha amin'ny atao hoe pathos fa tsy mandeha amin'ny atao hoe nous amin'ny teny grika l'intelligence le pathos le cœur et non le nous la conscience za zany de miteny hoe midina aty amin'ny terrain ny vahoaka te hisensibiliser antsika hoe raha te hisensibiliser vahoaka tsika ary tena te hanabe ny olona tsika dia ahoana moa zany lazako an'izany tsy maintsy manao miditra amin'ny jeu andry zareo influenceur mba afahana mobiliser sy misensibiliser ny olona foana en permanence tsy adalanay ato amin'ny fanorenana miabo ny manao rendez-vous hebdomadaire isaky ny sabotsy les cartes sur table satria mila habituena koa ny olona hoe mba misy offre akoatra n'le zavatra fandren'ny olona andavanandro mba misy contenu apetraka ho an'ny olona ary tsy ampy fotsiny koa lay offre hebdomadaire fa ezahana eny atsefatsefa ny herinandro eny mitondra sensibilisation amina zavatra précis eo matsy no madiso hevitra ny sasany hoe zareo ony sur terrain fa ianareo lany fotoana amin'ny atao hoe watawata zaiko anareo ny watawata tety no mobiliser ny olona midina andalana ny watawata tety no mahatonga prise de conscience ny olona ny watawata tety no mahatonga ny olona aka position amina parti anankiray na olona anankiray donc miasa anareo sur terrain de miankina amin'ny watawata amin'ny opinion publique na tiana na tsy tiana maninona moa ny olona mandany vola mividy radio maninona moa ny olona mandany vola ny olona mpanao politika tonga de manao télé sy gazety satria ny opinion publique no mitondra ny zavatra fanontaniana mipetraka hiditra amin'le tena tiako atongavana am'izay fa iny zany karazana savaranonandro ty fanontaniana za tsy manana valiny dia rehefa mipetraka ny vita amin'ny fanontaniana de ametraka hoe scénario anankiroa possible interpréter an'le fanontaniana de iarao am'izay ary le izy voalohany tamin'ny fanesorana ny ben'ny tanàna n'Antananarivo izay niteraresa be de nandeha ny tribunal tany tribunal administrative hoe mila averina jerena indray hoe iza ny marina sy ny sisa de samy nahita tsika fa nandresy itojo Ravalomanana araky ny tena izy fa resy le ramatoa iny kanefany dia fanendrena PDS no natao de le fanendrena PDS tena choix ahoana fa zany choix stratégique coup de théâtre député tandio tsara député ary avy amin'ny team
député ary avy amin'ny tim de lasa ny saiko hoe inona moa zany ny mahasamy hafa an'le hoe raha hoe tena resaka hoe antoko itody Ravalomanana no ekena ho eo sy le hoe député ny tim no atao PDS ianareo mahalala ny antony faharoa par hasard ave hoe député le izy tsika nefa ny miantso hoe ny Assemblée nationale mila ravana, ny Assemblée nationale mila soloina, ny Assemblée nationale patati patata, ao ny Assemblée nationale io mantsy ny centre névralgique n'ty régime ty. Donc tout ça, est-ce que c'est du hasard? Non. Faharoa, reconduit ireo ministre tim maromaro ary nisy vaovao ao amin'ny gouvernement de ny fanavao zany. Nisy resaka ny promesse de réouverture ny TICO. Bon, nisy bras de fer kely teo tamin'ny Patrick Raromanana et compagnie dia mandeha indray zany resaka zao. Misy article mandehandehany hoe que signifie le silence de Marc Ravalomanana am'izao fotoana zao? Misy mametraka fanontaniana hoe misy deal ve? Tsy fantatro. Za tsy miteny hoe zany fa mametraka fanontaniana fa ampitohizo am'le resaka teo aloha. Ny teny aho maly safako maly zany hoe misy antoko tena fantatra fa manana point ary tsy ho resy raha mbola adhésion populaire nefany magaga ils se mettent en retrait. Za ve raha parti politique ka manana adhésion populaire ary manana base ary manana force de frappe dia fa maninona aho zany no retrograde na somary tsy tena ampiasaiko le vitesse-ko zany etreta hoe Ferrari zany tokony andeha 150 à 200 km/h de hoe eo amin'ny 100 km/h ihany mahazo mandeha ny Ferrarinao. Kina mahaferrari any io tsy mitovy amin'ny 4L ko ihany ve? Mba vitako ihany milahatra amin'ny Ferrari raha zany za koa mba mahavita 100 km/h. Donc posez-vous la question pourquoi? Ary za mitodika aminareo namana ao amin'ny tim ianareo zay tena militant ary ianareo zay tena niaritra ny mafina hatrany 12 taona tam'izao ny radio sy taloha de ils ont fait les maigres consolations ho anareo après tant d'années. Je sais pas, je me pose la question, mais bon za ngamba mety tsy mahay politique fa novice fa mba misy ihany cohérence logique fa mbola tohizako ny fanontaniako. Fahatelo, nipoka iny ny 25 septembre raha tadidinareo zay matonga hoe aza aloha apatsiaro fa ohatrany misy tady voany amnésie na fanainina fafana ny mémoire collective ny vahoaka. Nipoka iny 25 septembre inona ny zavatra tsikaaritrareo tonga de valsana jet privé nitsoka daholo zala Loranjy lohandoha-pisorona samy nanao zay namonjeny ny ainy eto ara-tongotro Dubai Paris tsy haiko tsony samy nanana lehany be deaibe ny firenena nandehanany. Ce qui est logique satria anao rehefa en danger tu pars tsy voateure diso ianao tsy voateure nanao meloko anao fa ianao aloha efa tonotonon'ny vavan'ny olona hoe Loranjy forongony normal le miaro tena na de tsisy hoe didipitsarana mbola mivoaka azy de nandeha tadidinareo fa nanaovan'ny olona zavatra misy règlement de compte ny fandorana ny trano na Evra Olodinina nandeha en direct nionakoraka daholo tsika rehetra nijery tany hoe en danger izy zany mamay be ny filazana hoe mamay be ny filazana hoe ny forongony satria le fampiasana le terme forongony fomba anankiray mbola inorisiavana ny colère populaire hoe raha vao forongony de tonga de petafo tadidiko tsara tamin'ny affaire 2002 tondro molotra de namainy tranon'olona hoe iry arema azadino zany tantara zany na voan'ny fianakaviany raha merci tao Antsirabe zay olona mponina Antsirabe mba alala tsara maheno matadidy an'izany. Misy olona tondro molotra fotsiny de mainy trano
satria hoe arema de tam'izay zany sitritrika dolo tsy arema za tsy arema satria tsy voatery hoe olona ratsy le olona tsara fa rehefa hoe arema de ndao ny olona koa moa entin'le atezerana. Nisy olona teo akaikinay zay hoe olona manamana-karena de neverin'ny olona fa arema satria tam'izay zany zay nana-karena rehetra de arema mialatsiny aminareo arema de tonga de fa ratsy zay ny intervenir non tsy arema io olona io fa olona efa ela be teto ay zafady ary le vahoaka efa tonga eo miaraka amin'ny afo. De même scénario am'izao indray zany de hoe forongony Loranjy iny zany no risiavana ny ina moa zany ny colère populaire mba afana mitazona an'ilay le fandehany. Azonareo le tiako atongavana izany anefa les situations de comment se fait-il tena gaga tena gaga hoe amin'ny fomba ahoana miasa inona Evra Oldina miverina Madagasikara. Me daholo tsika hoe sagnanga nisy olantena zany misy sagnanga le zala iny tsisy saina tsisy. Est-ce qu'il est si fou que ça de risquer sa vie et de risquer d'aller en prison? Ao anaty zao veranga mitsoka nandeha jet privé va tadiavin'olona vonona na nanao ratsy na tsy nanao ny ratsy dia même pas firmo avy a de sa ilingilingy handeha hiverina any Madagasikara hoe 8 heures sao de mba non tsy oladaly izy. Mais comment se fait-il ka sa izy nody de voatotony izy de iny le affaire mbola toizatsika iny. Même chose aussi pour l'Antrakotomanga. Tonga de comme si de rien n'était, de la Pantibazazeri, avec grand sourire, et même des petites étoiles dans les yeux. Oui, voilà quoi. Donc, aona ni asainy reny olo reny verina nefa nya eto mamay be le forongony Loranjy tsy haiko tsony sisy za tsy manana valy teny ny hafa antanina ny ano apetraka. Fanamarina koa gagao fa monsieur Siteny indray no miaro any Raha Oldina bec et ongle tsy hoe miaro hoe kama zany tsy miditra am'izay fa na hoe araky ny lalàna na tena hainy tsara indray nampiasa lalàna tsy mbola misy fangatahana ofisialy anasorana ny immunité parlementaire ny Raha Oldina de no zany de miaro araky ny lalàna. Bravo monsieur le PM Pan. Ay ve rehefa azo ampiasaina ihany ny lalàna de azo ampiasaina fa rovina no ampiasaina ary amin'iza no ampiasaina ary amin'iza tsy ampiasaina. Raha tsy diso aho sa za ve ny diso tadidy fa ny azakazahana na mesorana ny immunité parlementaire ny député sasany de le nitsara iny anisan'izany Madame Saondra Michel et consort ny azakazahana mihitsy dia navoaka indray lalàna hoe araky ny lalàna dia hoe zay tsy tonga mivory matetika zavatra règlement intérieur nefa tsika mahalala tsara mihitsy fa reo député rehetra reo ny akambary reo any be dia be tsy tonga mivory fa mihinana volam-bahoaka amin'ny session parlementaire dia na eo ary izy vo nisy namoaka tamin'ny Facebook maly milalao téléphone dolo izy menakavy ils n'ont rien à foutre du pays. Ils sont là pour leur carburant, ils sont là pour leur paye, ils sont là pour leur felak, ils sont là pour leur corruption. C'est des gens corrompus jusqu'à l'os. Mais à la Tinemnaroa. C'est tap que vous sortez du chapeau avec le règlement intérieur, moi, dia, j'ai tout comme vous, dia mi acham ni la lane. Farovina la lane en open de rovina en suspension. Hein? De eto zao dia hainareo ndray mamoaka le lalàna hoe tsy mbola any izy de tapitapiky eo de misy version anankiroa samihafa miteny madame la ministre hoe ka problème administratif fotsiny fa tsy hita le taratasy ambony birao. Madame ministre, vous nous prenez pour des cons. Raha pirenena mety fa tsy kilalaon'ny fokotany miala tsiny fa sasy mitena ambany fokotany raha mbola vao misy taratasy misy koreo zay zao mijery koreo isan'andro majereo raha izy nan koreo de mbola mitrianao ty publicité ario ty zao izy en priorité de on gobe tout ça facilement, vous avalez ça comme si de rien n'était. Non, pour moi c'est trop, ça ne passe pas.
dia lasa ny saiko hoe hay zany a rehefa zoiko zany a misy karazany roa zany ny forongony, misy zany ny forongony VIP ary misy ny forongony à éliminer. Ho anareo nareo fitondrana mampiasa le terme forongona mila mamorona terme vaovao nareo asavometsika ny influenceur anareo sy ny mpanao awawa Facebook nareo re masy mahay mamorona terme fa raha zao fandeha zao misy karazany forongony ro misy zany forongony VIP de misy zany forongony hors la loi. Nareo nefa mitako hoe miala ny forongony de fantany mipetraka hoe forongoniza no miala eo masiny tiako atongavana forongoniza no miala ary forongoniza no tazomina et pourquoi tazomina na de fantatra fa forongony. Là c'est la bonne question que RGL veut toucher au plus profond. De mbola veliko fantaniko adala ve latona kotomanga ny verina, adala ve i raha olodinina ny verina fatany nefa ny trano nydorana. Non, donc ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe iza moa le forongona eto eno tsara raha manao ny genèse le terme forongony tsika tsy hoe za araky ny hevitro fa tsika manao histoire de recherche. Za zany za je suis manana passion na histoire, l'histoire tsy voatery l'histoire ancienne fa zavatra ny se passé de tiako mihitsy ny mamerina ny scruté ny zavatra ny tranga hoe ny forongony rehefa zoiko zany le teo le forongony atombony ane iza moa forongony de hoe forongony Randrajoelina sy Ravatomanga zay le tantara aloha reo no nataontsika hoe forongony. Ok, de ny fanontaniana ny forongoniza no éliminena au bénéfice de forongoniza. Averiko forongoniza no éliminena au bénéfice de forongoniza. J'ai pas la réponse, je n'ai que des questions. Nareo no manana ny valina. Savez, je sais pas, za mba manao scénario ohatran'ny za masy ty roman. Savez fomba anankiray irenouvelevana ny ekipa na forongony anankiray de misy ny nettoyage règlement de compte interne au niveau ny samy forongony dans les deux camps dia joevana daholo am'izay ny appareil judiciaire pour éliminer certains forongony et favoriser certains forongony. Ahoana ny afahana manao an'izany a ny appareil d'état. Zany hoe misy nareo ihany ry pomban'ny régime no miteny hoe esory reo forongony manodidina anareo ry PRRM de lasa ansaiko nareo moa le miady an'le hoe esory ny forongony rehefa maninona vao maika ny olona cadre rehetra zay nomena manodidina PRRM forongony. C'est pas un problème pour moi, c'est son choix politique. Za tsy manao olana am'izany mihitsy fa ny le cohérence zany ny tiako atongavana anareo vahoaka hoe ampiasao ny betro ry vahoaka malagasy ary aza manao tendance tsy fahatsarony forongoniza ireo manodidina ny PRRM reo ary forongoniza ireo asaina samboriny ministre de justice reo. Pesao kely samy mieritreritra. Ok, no zany dia ny scénario anankiroa zay mivoaka avy ao anatin'ny saiko à partir an'izany zavatra zany ety. Za tsy miteny hoe marina ho any teny koa fa mpanao analyse aho de mba zaraiko ny analyzeko nefa le analyse koa misy tiako atongavana fa tsy hoe za te andany andro fotsiny anao analyse. Misy koa ny forongony lasa messi tapaka namboarina parmi le tao dia lasa messia dia lasa andriamanitra kely
hainareo tsara le Messi fandraisantsika teto Rdaya et compagnie. Fa misy zavatra anankiroa reto. Senareo voalohany interprétation ko ty zany. Manahy aho mitodika aminao monsieur le PRRM. Tadidinao ngamba hoe za le naniry mba hiresaka aminao fa no hamaivaninao moa le izy ka hitanao hoe tsy de ilaina tamy zany. Et pour moi c'est déjà trop tard. C'est fini ça. Tsy miverina amin'ny intsony a. So moi c'est verina sasany hoe te hiaraka amin'ny PRRM avy ana te lasa conseiller. Non. Je reste un sentinelle. Fa ho lazaiko eto le izy. Oui. Saoulahi, on va vous faire croire, monsieur le président de la refondation. Oui, miaraka aminao zahay dia ho isolena ao anaty pouvoir ao ianao, zany hoe ianao zany ho didinin zareo de isolena ao anatiny ao. On va vous faire croire fa tena tianao daholo zareo dia ho étouffenao amizay ianao avy eo. Ho étouffenao amizay ianao avy eo. Tadidinareo nahazo an'Zafy Albert. Za zany zay mampieritreritra anahy. Tadidinareo koa ny trahison nahazo an'i Ratsiraka. L'histoire se répète. Tsisy zava-baovao ety ambany masoandro. Mampieritreritra anazy zavatra zay a. Hoe avy eo amin'ny intérieur, avy eo amin'ny intérieur zay ao anatinao ao zany dia mitambatra ao de hoe fanavaozany zao patati patata dia vulnérable kokoa ianao rehefa avy ao anatiny no atteignable toy zay avy ety ivelany. Scénario ray zay. Tsy de tena mirona amizay loatra fa mety misy kely ao anatin'ny saiko hoe 20%. Fa ity ny scénario irona saiko kokoa. Fantanina ngeza be ao anatin'ny saiko zany amizao de hoe tous contre qui zany a nareo reo. Zany hoe hita mihitsy hoe mitambatra daholo amizay ary misy alliance contre nature satria misy olona anankiray zay atahoran'ireo olona rehetra sao miverina na sao mahazo place dia voatery mitambatra na ny olona tsy mahay mitambatra. Ao ve? Ohatra ny andro tamin'ny andron'ny Jesosy, tsy hoe mampitahanareo amin'ny Jesosy. Tsy mifankatia zany fariseo sy ny sadoseo sy ny hérodianina zany ary ny zelota zany ce sont des ennemis jurés. Fa mise en danger ny avenir an'le rony de hoe andaotsika hitambatra rien que pour éliminer ce Jésus fa ho ratsy ty affaire ty. Fa rehefa maty Jesosy de samy mibarakay samy nandray ny plasany zalahy. Verina ndray ny animosité. Ohatrohatran'izay koa le scénario tazako eto hoe avireo le teniko teo hoe ny parti politique rehefa mpanao politique ny olona manana force politique ny ex orange tsy fantantsony hoe orange pro Rajoely sa orange pro Ravatomanga sa iza lasa misy akaiky ny régime dia mifangaro ao dia monsieur Cité nitapitapika eo miteny hoe za tsy vadika amin'ny PRRM mandrakizay na inona hitranga zany hoe tout ce beau monde se retrouve main dans la main contre qui je ne sais pas. Dia tsy maintsy mandeha se rendre à l'évidence izy hoe iza no champion anankiray aloha zao capable afaka anohitra olona anankiray zay atahoran'izy rehetra dia on est obligé de soutenir le PRRM. Misy ao ane de hitanao mihitsy za olona ty manao analyse comportementale rehefa le manao fanambarana ingia PRRM de le misy olona be de be ao andamosany fa misy regardan'olona zany mijery any PRRM avy aorina plein de haine et d'hypocrisie fa de hoe il avale sa fierté parce que miaro ny rambony izy so ho tapaka. Tsisy olona mandeha amin'ny conviction zany reo na ny ray coalition d'opportunisme no misy
Donc, Zan, soyez conscient, monsieur le PRRM, que tout ce beau monde autour de vous ne vous aime pas. Fa hoe enao no zao no afaka hiaro azy zareo am'le olona anankiray zay tsy fantatra hoe izy olo io. Satria mahagaga be hoe tout à coup tout le monde vous fait de beaux yeux. Satria enao no mbola capable aloha afaka mety, mbola ataoko hoe mety, afaka mety hanohitra olona anankiray zay tsy fantatra. Dia lasa misy alliance contre nature any ambadibadika any. De mipotra ty ivelany le izy hoe pardon, arrestation atsy misy sasany tsy kitihana, misy sasany kitihana, fomba anankiray daholo eliminena an'ilay firongony le anankiray. Zay la zaka hoe misy karazany roa le firongony. Fantaniko zany ho anareo rehetrarehetra reo tafiditra anaty kitapo ray aby nareo mianakavy reo, fa iza loatra ny olona tahoranareo rehetra reo mahatonga anareo manao deal. Fa inona loatra ny atahoranareo? Vitanareo ny mifanoroka amin'ny olona halanareo. De tena raha ka politika ny mamorona andray sasany hoe zay tofony maninona moziny gasy zay amboarina aby ty hoe expression ny populaire ty tsy ny olona ny divana foto-kevitra. Sa mivarotra sakabelo aminay avao okay. Fa inona loatra natahoranareo? Iza loatra natahoranareo io? No tapitapika anareo de tonga de main dans la main. De mety itenareo non pasteur diso anao zareo zao ingaro limercia vo avy nametraka fitorina justement, et ça confirme ny analysiko. Iny hoe Roly Mercia nametraka fitorina vao maly izy iny. Fitorina any Latro Kotomanga sy Dinandrema Olson tamin'ny affaire zay nampigadra azy tamin'iza. Iza nampigadra ny Roly Mercia tamin'ny 5 taona lasa? Monsieur, voilà, Ravatomanga. Arao tsara. Monsieur Ravatomanga dia mitory any Latro Kotomanga de mitory any Dinandrema Olson. Mettez le puzzle. Apetrao tsara le puzzle. De itenareo hoe tanao fa tena manohitra ny tsy rariny sy hoe tokony tsisy tsy maty manota zay le amidy. Ok. Fanontaniana mipetraka. Pourquoi maintenant no mipetraka le fitorina rehefa niverina Latro Kotomanga? Fanontaniana ngeza be. Ok. Avelako aniny Vous êtes tous des gens intelligents mpanaraka ny PDRGL misy betro. Donc manao ohatran'ny film any amin'ny Sherlock Holmes atsika, ianareo ihany mametraka ny mametraka ny puzzle amin'ny placeny. Fa zao ny zavatra tiako tenena amireo hoe matoa zareo zany miatake any Latro Kotomanga. Soi-disant miatake, alolo asika soi-disant. Si Dinandrema Olson dia miady amin'izy izy zany. Vous avez compris? Tsy lanto mihitsy. Tsy Dinandrema Olson mihitsy ny problème. Comprendre? Donc, adiny samy firongony izy no eliminena de mitambatra avy eo pour contrer firongony anankiray. Scénario ça c'est une marne, scénario. J'aime bien les romans, mais je partage. Par contre, ni romancier, si on l'a dans la cour que tu m'as zavatra comme tatara zavatra. Fa matoa izy manoratra roman, et matetika misoratra amin'ny film de inspiré d'une histoire vraie. Izy tsy miteny histoire vraie, inspiré. Bon. Conclusion. Avy aty amiko. Ny zava-misy amin'izao fotoana zao dia mila figure matanjaka zany ny olona champion anankiray zay manana marge de manœuvre
manana moyen mba hicontrena an'io anankiray izay ataorana izy mianakavy io ka hitambarana izy rehetra. Donc izy amony manana moyen PRRM satria ampelatana ny fahefana. Sinon potika ry zareo dia perdant ka tsy mampaninona ateliny aloha ny fierteny. Io tsy misy sasany tsy menatra mihitsy politicien gasy nga menatra zany tsika vahoaka de tsy menatra minana menatra zareo zany efa mirotsaka milliard any amin'ny compte de ça va ny vahoaka any izy mitabataba amy 15 jours eo ihany izy mémoire populaire de adiny reny c'est ce qui est vrai bien sûr. Ny vokany ho ana zany io futur fifidianana président efa mivoaka any ny tety andro navoaka ny CENI raha tsy diso octobre 2027 vérifié kely fa ohatra nahita publication tamin'ny maraina efa mivoaka ny eo am'izay le hoe hasard du calendrier ve synchronicité ve hoe future élection présidentielle ho ana c'est on va vers une candidature unique. Ka io candidature unique io ary efa mazava ny baolina de mety hitenareo ka ilatsaka namay ihany oui pour vous faire croire encore une fois fa mba manohitra amin'izy fa pseudo opposition ary misy olo ny fitondrana il va se reconnaître ny teny hoe tsisy opposition zany eto tanareo fa matoky teny izy pseudo opposition misy eto Madagascar teniny zany il va se reconnaître. Donc lapsus révélateur hoe tsisy opposition eto fa rapito zany tonga ny fifidianana dia on va vous faire croire fa celui-ci c'est un opposant de ianareo am'le atoko vendrana daholo mialatsiny manatena fa io olo io tena hiaro ny couleur anareo azadiny fa misy ny atao le secret des dieux ça existe, vérifiez un peu cette histoire. C'est quoi les secrets de Dieu? Tsy zavatra zay na tsy voatery ho fantatrareo militant daholo ny secret de Dieu ato ambony fa ianareo militant norisiavana hoe tsika tsy manaiky tsika nao an'izao de oye lasa daholo militant rehetrarehetra nefa aveo le Dieu ary ambadika ary efa zavatra hafa niresaka. De ici tokoa ny candidat anankiray na roa na telo mais c'est des pseudo candidats fa candidature unique io ary candidature unique io par nécessité mba ahafahana bloquer sy mamely an'ilay anankiray atahoran zareo zay fotsiny io de ozy zalalohaloha hoe finartina de tsy tinaza entre le choléra et la peste on va choisir ce PRRM satria mazava fa ilatsaky izy le mot est lâché on va miaraka amin'ny PRRM mba tsopite am'ry anankiray ry io anankiray tsy fantatro fa mety nareo malala ano za de aloha makato daholo mialikoaliko ato ho rasy ty ato mba misy basy ato mba misy vola ato mba misy russe ato mba misy drone ato mba misy influenceur makany Russie ato misy l'élément donc tsika koa moa efa lany sauce daholo ny inona filazan'izy ty ny anina de guerre réserve de guerre ozy mositana zay fa manomboka ame mérite na de nanana izy azy ary re olo reo efa mérite donc coalition de circonstances, coalition de nécessité, ben on est obligé de vendre notre âme au diable quoi. Ben oui, c'est la logique. Parce que les anankiray raha ohatra ka tonga eo na sanatrika manana olona matanjaka potiky tsika zay le izy de za zany teny hoe je vous plains cher militant amin'ny atoko sasasasany hoe ianareo zany lany rovotra pataloha fotsiny nandritra 16 ans nanoana les champions nareo. Dommage. Vous aurez pu aller loin et vous avez les moyens d'aller loin. Mais bon, c'est comme ça. Miaza miantsoko eto de ty. Miantso ny tanora am'izay ry tanora hitanareo am'izao fa tsy manjary reo zokonareo mpanao politika reo. Fa tsy manjary. De ina mbola andrasantsika tanora. Mbola averiko indray mobiliser avanareo faran'izay aingana en mouvement politique. Misy ny zavatra azontsika atao tsy teny zavatra betsaka eto
andao immobiliser aingana fa ny dilina ny ambadika efa vita ary efa mandeha ny compte à rebours ny calendrier. Ianareo mbola lany andro hoe ka ny mpanao gazety ny teny hoe ka PM ny teny hoe mais arrêtez, ne jouez pas leur jeu, mobilisez-vous, organisez-vous, donnons-nous la main. Mbola misy azo atao, efa kaiky ane zany octobre 2027 zany. Anareo mbola lany andro mifanasa vangy etsero, tsy antsony raka izy tsy antsony. Ary nareo aza fitandro zareo amin'ny alalan'ny excitation ataon'ireo olona reo mpanao gazety pseudo mpanao gazety an'ireo dia nareo variana zareo to mandeha moramora ihany manao ny dilina sy ny sao zao ny membre CENI fa voasolodolo faly any président olona vaovao daholo ny atao amin'ny CENI avec son sourire hypocrite là. Je suis désolé monsieur le président, vaovaonao iny olona recyclé daholo nareo. Fa tsy hoe kory hoe vaovao hoe olona membre ny CENI hoe tsy membre ny CENI teo aloha io. Arrêtez de nous prendre pour des gugus. Ka miantso nataoko, miantso anareo tanora manana eritreritra hoe on va organiser une discussion publique pour en parler. Mbola hitantsika eo ny initiative an'izany fa tsy eto amin'ny Facebook akory fa mety amin'ny alalan'ny Zoom. Oui, non, il est temps qu'on s'organise. Zay ny saotra nareo naharitra ny eno fa dia samy nomen'Andriamanitra saina tsika ary matoky fa ny mpanaraka ny pejy ny RGL dia mahafantatra ny tiana tenenina aminy. On se comprend à demi-mot, n'est-ce pas? On se comprend à demi-mot. Zay ary fa samity tain'Andriamanitra bon appétit daholo zay eo mpisakafoanana anazy efa midigérer kely mety mba nanampy anareo nanao digestion. Misy areo tena samy ary lalaina tsy tena tafateny sapristi zay zone lalaina fa izy ty moa tsy maintsy zaraina ny allo lazaina denime loto zay rehefa tonga l'izy zay hoe way fa naninona tsy nampisy ny teny anay zay ny rôle anay sentinelle. Ça zao je suis un fauteur de trouble, oui je dis les choses, ça ne fait pas plaisir à certains zao zavatra teneniko zao fa je suis désolé, moi je suis un électron libre et je suis pas corruptible ka azo vidina amin'ny alalan'ny teny tsara lahatra ty ambadika. Zay ary hasta la vista. Oh là là, meratsy fa tsy mety maty ty. Ndasano